Nandritra ny fankalazana ny fahafito amby enimpolo taona ny tolom-panafahana izay ihany koa moa dia nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa tamin'ity androany ity. Nanambara ihany koa moa ny filoha fa ho fantatra tsy ho ela ny anarany izay ho praiminisitra. Nanatrika ny lanonam-pahatsiarovana ny tolom-pahafahan'ny 20 Martsa 1700 sy 1900 ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa. Teny amin'ny SMS Sonerany dia niona tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenany ary nandray ny fiara avy hatrany rehefa vita ny fionana. Raha ny fanamariana noentin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia mandidina ny raharaham-pirenena ny fionana izay nisy teo amin'ny rotota. Tsy maintsy jerena raha ny voalaza ny andaminana ny firenena ary tokony miezaka amin'izany tsirairay ary naneho ny fahavononany hitondra fandaminana ny filohan'ny antenimieram-pirenena ho ny filoham-pirenena. Izy ny fivoriam-be tsy ara-potoana ho an'ireo solombavam-bahoaka raha ny fantatra. Mikasika ny fanendrena ny praiminisitra indray dia efa manomboka hita soritra ny praiminisitra manaraka sainga mbola tsy nilaza ny daty hamoahana ny anaran'izay ho lehiben'ny governemanta ny tenany. Efa mazava ihany koa raha ny voalazan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny andiany fa 450 amin'ny lalam-panorenana mikasika ny maro an'isa eo amin'ny antenimieram-pirenena. Nambarany fa ao anatin'ny fandaminana tanteraka ny tenany mikasika ny fanendrena ny praiminisitra ary ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana ny fihavanam-pirenena, ny tena fahendrena ary ny fanarahan-dalàna no anaovana izany.